Lafa mbaovava tanteraka kosa indray manomboka amin'ny fahavalon'ny volana aprilo avy zao dia tsy hisy intsony ny support Windows XP sy ny Microsoft Office 2013 raha ny fanazavana azo avy eo anivon'ny Microsoft mitondra ny tsara ho fantatra sy ny fanazavana mahakasika an'izay moa ny tompona andraikitra eo anivon'izay vovonana iray izay. Raha ny eto Madagasikara dia mbola mahatratra 570 isanjato ny mpampiasa solosaina no mampiasa ny Windows XP sy ny Microsoft 2003. Efa nanambarany Microsoft fa mifarana amin'ny fahavolana ny volana aprily 2012 ny support ho an'ireo vokatra ireo. Araka ny fanambarany Microsoft eran-tany moa zany dia ny support izay misahana ny Windows XP no mifarana. Tsy ny Windows XP indrindra ihany fa misy koa ho an'ireo mpanjifa izay mampiasa Microsoft Office 2003. Io fijanonan'ny support io zany dia midika fa tsy misy tsony zany ny raha misy réclamation amin'ny mpanjifa momba ny Windows XP na ny Office 2003 dia tsy misy tsony ny fanampiana avy aty amin'ny Microsoft. Tsy midika zany hoe tsy asa tsony zany ny Windows XP ho an'ireo mpanjifa izay mampiasa azy fa vulnérable moa fiteny azy amin'ny teny vahiny afaka tafidiran'ny virus zany. Ireo izay mbola mampiasa ny Windows XP araka izany dia tsy ho voaaro intsony amin'ireo virus samihafa na dia mbola azo ampiasaina aza ny Windows XP. Ny Microsoft moa dia mampirisika ny tsirairay anaraka hatrany ny teknôlôjia vaovao. Microsoft moa zany dia manoro hatrany amin'ny mpanjifa tsirairay zany hoe ilaina ilay fivoarana. Ilay fivoarana io zany dia mila miova système d'exploitation, tsy mampiasa Windows XP intsony fa lasa mampiasa Windows 8. Ny Office indray tsy mampiasa Office 2003 intsony fa mampiasa Office 2013. Ny anton'izay moa zany dia hitanareo ihany ny fazakazaky ny fanampitonona ny manodidina ny teknôlôjia vaovao dia sarihana ny sain'ny mpanjifa tsirairay zany mba hivoatra arak'izay. Mikasika ny resaka piratage dia voalaza fa mbola manjaka hatrany izany ary mila ampafantarina ny mpanjifa ihany koa fa voaaro eto Madagasikara na protéger territorialement ny vokatra Microsoft ka afaka iarahan-sazy ireo izay manao izany piratage izany.